Alatsinainy faraiky amby folo ny volana Novambra 2024 manatra ny araba toko lasa topoko vavy ary manasanao ihany koa anaraka mpananjana ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany isan'ny vaovao nahabe resaka maro ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita amin'ny hanohana ny kandidà fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa isan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny mahakasika an'izay sy ny fanehoan-kevitra manodidina izay fanambarana izay eo ihany koa ny fiatraikan'ny famokaran-jiro izay tanterahany jirama manoloana ny tsy fampindrotsakorana isan'ny hoentina amintsika ihany koa moa ny vaovao resam-pirenena ny akon'ny fandalovan'ilay rivodoza atao filipinina tao fa anisan'ny vaovao nabe resaka ny maro indrindra ny mpanara-baovao araka ny fanambara teo ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina tamin'ny gazety frantsay iray fa hanohana ny kandidà Hery Rajaonarimampianina amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tena andao raha antsika hatao anatin'ity fanadihadiana ity ny antsipriny izay vaovao zay. Raha tsy nanohana kandidà mivantana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina nandritra ny fiodinana voalota ny fifidianana filoham-pirenena teo dia mazava kosa amin'izao fiodinana faharoa izao fa ny kandidà Hery Rajaonarimampianina no toanany. Izany no nisongadina tamin'ny resadresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety frantsay ary mivoaka tao amin'ny gazety Le Monde omaly. Tsy nanohana kandidà manokana ny tenako tamin'ny fiodinana voaloha teo satria nanana kandidà folo ny ankolafy Rajoelina ka mba tiako hitovy izy ireo. Fa tany ambadika kosa dia nanohana ny kandidà Hery Rajaonarimampianina ary nisy mibaiko nomeko ka nanaraka izany nisitra miaraka amiko. Amin'ny fiodinana faharoa dia mazava fa ny kandidà Hery Rajaonarimampianina no toanany ankolafy Rajoelina sandy kandidà ny fanovana hoy ny fanazavany. Raha nanontaniany mpanao gazety momba ny soro-dalana amin'ny tokony tsy hitongilana ny filohan'ny tetezamita mandritra fifidianana ny tenany dia novaliany fa maninona ny fianakaviam-be raisam-pirenena tsy nanakana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay niresaka mivantana tamin'ny pomba ny Dr Jean-Louis Robinson ary niditra telefonina mivantana avy any Afrika Atsimo. Raha ny fanazavany hatrany, raha araka ny lalam-pifidianana malagasy dia afaka mampiasa ny sarany mandritra fampelezan-kevitra ary afaka manatrika ny famoriam-bahoaka ihany koa izy fa tsy afaka miteny fotsiny.